fifaliana trano tompo kilasy tompoky vavy no mandrosoana ao tokantranonao tonga soa ato anatin'ny fandarana ankitsipo izay arahinao isaky ny zomaly eto amin'ny Ekôly TV tahaka izao fandarana arahina jefitra mbola ny tontolon'ny fifidianana filoham-pirenena izay notontosaina ny fahafiton'ny volana novambra teo ihany no hitondrana ny ajefitra amin'ny ity androany ity ova endrika kely ihany koa ny fandarana androany satria mpanao gazety ato amin'ny Ekôly TV ka eto Andriantsilavo no vahiny fandarana vahiny tompotrano itondra jefitra makasika ny fidinana ifotony natao mikasika an'izay resaka fifidianana izay eto ihany koa Andriamatoa Andriamalazaray andony aina filoha nasionala ny fiarahamonim-pirenena KMF no hoe fanabeazana olom-pirenena miarabanareo mirahalahy tonga soa eto amin'ny fandarana ankitsipo meko fitenenana voalohany aloha ny vahintsika Gaëtan. Miaraba tompoko dia misaotra nareo ato amin'ny Ekôly TV ihany koa nanasa amin'izao fandarana ankitsipo zao sady miaraba ny mpanaraka ny fandarana. Miaraba ny filoha nasionaly KMF Knoe miaraba ny fizoro ihany koa ary miaraba antsika rehetra ny tokantrano izay manaraka tsy tapaka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Araka nefa natsidika teo dia mikasika ny zotra-pifidianana hatramin'ny famoahana sy ny fandatsaham-bato ary ny teo alohan'izay no hitondrana ny ajefitra androany tany an-toerana tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy tany Gaëtan nanao fanadiadiana nidina ifotony nijery an'izay zava-mitranga mihodidina amin'ny fifidianana izay tahak'izay ihany koa ny namana atao amin'ny fiarahamonim-pirenena andeha anaraka avy hatrany fanehoan-kevitra isika ary hitondra fanazavana mikasika an'izay Gaëtan rehefa avy eo. Hoe ty tsy ato ty tsy mendreo tsy men'le membre ny BVS le délégué de vote le olo hicontrôle le agnarany fa reo avao micontrôle azy de nafafantany le olo zany hoe tsy hifily azy tsy meny an'le tsy meny hifidy lazainy fa tsy ato ty agnarany toy de le olo koa moa amin'ny mahatamany vohitra azy de tsy afaka hagnenty tsirairay an'le raha hoe any fa rehefa ataon'le olo miandraikitra an'le fijerenan'le liste électorale eo hoe tsy ao raiky de fa lasa izy mody. Zany zany de anisany atao hoe halabato eo ihany koa le fizarana vola ndraiky andro mialohan'ilay fifidianana de tena io zany raha misy olo mitady prône prévu io de misy mihitsy io prévu hoe 2 hetsy isaky BV commune Jafaro no tena nipartahany vola io. Ohatsy hoe oharentika eo zany ty tena mampalahelo amin'ty lista électorale tiky isoja agnaty lista électorale de agnaty lista mpifidianana nefa isoja le misy fito valo ikaratsy isojay miherenkereny te amoranga heo mihery lenda eo zay zany agny zany ty mampalahelo iere ndaty ay amizao re mihere iere ndaty ire avao amizay le le fa sao io fa aova ao lay raho salle numéro 2 raho de agny mboloma salle numéro 1 agny malahelo ndaty laha tagna misy fagnitsakao ao misy fampikazakazakao miano hoe ataoko tsy ao an'io fa hoy izao diso hoy izao avao akory fantatsy io ndaty teratany fantatsy io ndaty tika le fantatsy trene le omero kara eo fantatsy fa zero raiky toy avao le igny avao rikiahatsy mpandatsahagna azy vato izay mihitsy tena ialanatsiny zany satria tsy raha tena tsy tonga tao fa sinolosinolo zany satria zany presque zany le toeragna lavitra rey zany tsy tratsy le délégué de vote ny team sy ny mampara de iareo ihany ro nanagna délégué de vote satria nalay iareo zany au niveau le fokontany eo avao zany le délégué de vote iareo ka nanao danikibo zany de sinolosolo io na olo maty io aza de nalatsabato aby indrindrandrindra olo lavitsy mikaramagna zay zany zavatra misy zany hoe olo tsy tao anaty le fokontany afaka nifidy satria nisolosoloagny ihany le zavatra le fifidianana lohany moa zany zavatra tena tsy nety ary ny zavatra tena mampalahelo ao amin'ny liste électorale satria zany efa nagnomagna ry zalahy zany tamboaloha tagny ary fa elabe tena nomany zalahy hoe zay ndaty zay olona tokony hifidy niany rajoela zany
no fafana atao anaty lista zany hoe zany ny olona fantany fa hifidy azy ihany na jano atao anaty lista le koatra zany anao ohatra tahaka ny Ambondrombe bureau de vote ny Ambondrombe zany io zany misy mpifily maromaro de le mpifily ao zany fantatra fa hifidiny any Rajoely fidiny numéro 13 zany fa l'effectif any janona ihany hoe 500 ohatra l'effectif de mijanona 500 fa le olona ao anatin'le lista zany tsy misy olona ao Ambondrombe ihany olo-kafa mihitsy zany mameno lista zany voariko tam'izany zany ohatsy hoe ny mifidy Ambondrombe zany 2.7 na lefa tany amin'ny bureau de vote ankafojagna hoe mi 19 km zany nilagnela ny ankafojasy Ambondrombe de ny 80 nalefa tany man'olo-droa de agny zany karaha-mpifidianagna vao afatarana le olo hoe avy any Ambondrombe le karaha-mpifidianagna mpifily io ty tratsy zay tsy nahafaky mifily 60%. Zay zany lesoko voalohany ary le mpifidy manontolo natahiry vadibazy le lista zany de tsy hahafahan'olo mifidy ahoana ma zany le hahafahan'olo handeha hifidy agny amin'ny 18 km 20 km zany le toerana namindragnany le anarany ahoana no hahafahan'olo handeha hifidy tsika manivohitra tsisy bisy hoe handeha bisy na tobily fa handeha tongotra zay mahakasika an'iny eto ianao Gaëtan Andrianitsilava hitondra fanazavana hoe taiza sy taiza ireny trangany zavatra ireny inona ihany koa ny fanazavana bebe kokoa misaotra anao ny zavatra nisy aloha zany voalohany indrindra ny voaka iny ny valim-pifidianana de ny teto amin'ny kolo ihany koa na voaray fitarainana maromaro manerana ny nosy izy io fa ny tena nandrenesana fitarainana betsaka indrindra zany aloha de iny faritra Androiny de izay zany no antony aloha voalohany indrindra nandehanana tany amin'ny toerana zany nanamarina hoe inona marina ny tena zavatra nisy tany de reny hitantsika teo reny fa miainga hatrany amin'ny fikarakarana ny listim-pifidianana zany no olana aloha voalohany indrindra zany hoe efa no manina efa hatry ny ela zany izay ataontsika hoe fangalaram-bato fametrahana ny tsy fampitombanana ao anatina listim-pifidianana izay zany hoe raha ny fanazavany zareo teo zany misy olona maromaro ao anatina fokotany anankiray tsy ao anatin'ny lista zany tsy ao anatin'le lista ary reo olona reo zany araka ny efa sosi napetraka tany aloha de hoe efa fantatra fa hifidy an'ny ray anina na hifidy an'ny ray anina ka rehefa tsy mitovy firehana aminao zany de esorina tao anaty lista le olona na ihany koa afindra any amin'ny toerana lavitra araka ny fanazavany teo hoe alefa hatrany amin'ny 5 na 20 kilometatra zany no asianan'le anaran'olona ao anatin'le fokotany ny listim-pifidianana no anatin'ny fokotany nefany tsy ahitana ny anazy fa any amin'le toeran-kafa no ahitana anazy de ny zavatra nisy ihany koa raha ny hita tany an-toerana ny listim-pifidianana io tsy vitan'izay hoe any amin'ny 5 na 20 kilometatra miala an'le toerana misy anao zany ianao fa tsy fantatrao io raha tsy ny talata hariva mialohan'le fifidianana zany zany hoe ny talata zany vao nozaraina ny lista sy ny kara-pifidianana tamin'ny faritra Androiny zany zay zany zavatra nisy anankiray ihany koa de ny fahatelo raha ny resaka listim-pifidianana ihany le araka ny fijoroana favombelona nataon'le olona teo de ny hoe misy nandritra n'le fifidianana mihitsy tsy navela hijery ny anarany tao anaty lista le olona raha ohatra ka tsy nahazo kara-pifidianana izy zany araka ny efa fantatsika moa hoe raha tsy nahazo kara-pifidianana anao ka maraka kara-panondro de azo atao ny mifidy raha ohatra ka ao anaty lista ianao ka mitondra kara-panondro ny mitondra kara-panondro zany akamaroan'le olona hoe hifidy amitany adidiny hoe manana zo izy amitan'izay adidiny zay nefa rehefa tonga teo an-toerana tsy navela akory hijery sy hanamarina ny anarany ao anatin'le lista fa jerena amin'ny endrika fotsiny zany hoe ianao mety tsy hifidy ny ianona na ianona tsy ato ianao de tsy afaka mifidy ianao zay zany zavatra misy ampahany fotsiny zany le nentsika teo ary ampahany fotsiny ihany koa iny amin'ny resaka anomalie na tsy fahatomombanana tamin'ny resaka listim-pifidianana ny tiako tenenina zany de hoe nisy zany olona mbo fidy tany an-toerana Ambofimbe Androy nanao zay hoafany mihitsy ahafahana mampandany kandida anankiray
Hitodika kely ato amin'ny fiarahamonimpirenena indray isika anisan'ny hoe nandefa olona maro manerana ny nosy nareo manodidina ny 7 arivo izay dia efa nanao valan-dresaka ihany koa inona no mety hoe vokatry ny fanaraha-maso avy aminareo fiarahamonimpirenena na eto amin'ny fandarana moa zany itenenantsika ankoatran'ireny hoe efa navoaka tany amin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ireny inona no tena nisongadina tao anatin'izay? Ie misaotra betsaka amin'ny fanontanianao satria ahafahako mba miresaka ihany koa mitondra ny tsara ho fantatry ny olona. Be dia be aloha ny azo avaly an'izay fanontanianao tena be dia be ny zavatra hita na ny nety na ny mila arenina. Marina tokoa fa raha ny nanao valan-dresaka tokoa zay omaly ary ny valan-dresaka izay nataonay omaly niarahanay tamina fiarahamonim-pirenena anankiroa izay mitovitovy ataoko hoe sotoavina sy foto-kevitra iainana. Foto-kevitra sotoavina zany no ndraisantsika ny hoe principe et valeur ka 7,790 ny totalin'ny mpanara-maso fifidianana teratany malagasy nalefa nanara-maso tamina birao-pifidianana 5,790 teto Madagasikara. Azadiny fa ny birao-pifidianana ray manontolo 4,4 alina mahery na 5,4 alina latsaka kely fotsiny ka ny mpanara-maso 5,700 ny birao-pifidianana 5,790 zany dia ataoko hoe apahatelony ny birao-pifidianana ray manontolo. Fa afaka miteny zay fa nahasarona ihany satria 7,70 ny distrika voasarona io ary faritra 12 moa zany mazava ho azy. Izahay miresahako koa zany dia tao ny commission épiscopale justice et paix izay nandefa mpanara-maso 2,710 tao ny fikambanana Liberté 32 izay nandefa mpanara-maso 5,70 ary izahay moa zany avy eo anatin'ny KMF hoe fanabeazan'ny olom-pirenena nandefa mpanara-maso 4,410. Samy nanany fomba fiasany izay fa no ilay foto-kevitra sy ilay sotoavina izay itovizana dia mifanaraka hoe ndao ary hiaraka hampahafantatra ny zavatra hitantsika. Fa ny fomba fiasa tsy niarahana satria tsy nitovy. Ny nitovizana fotsiny dia tsotra be ny fanaraha-maso rehetra izay nataonay anankitelo ireo dia ny mpanara-maso isam-batan'olona no samy namoaka avy any am-paosiny sy avy any tokantranony ny antoka ny lany rehetra tamin'ny fanaraha-maso izay nataony. Ao anatin'izay fandanian'izay ohatra raha misy dian-tongotra na misy taxi brosy na misy moto tsy maintsy nandehanana dia tsy maintsy namoaka ny anto-tena zareo zany namoaka avy any am-paosiny. Raha ohatra nisy sakafo tsy maintsy nohanina dia ny anto-tena zareo sy ny fahasahiranana samy hafa izay natrehana zany izay ataoko hoe hiderana sy hisaorana an'izy rehetrarehetra tamin'izay andraikitrizay everiko fa tsy hanafotoana ny justice et paix sy ny Liberté 32 ny hitenenako an'izay. Na izany na tsy zany nasainareo zay amin'ny anaran'ny KMF Knoe dia mamela ianareo zany sady ampahafantarana ny mpanaraka ny fandarana fa amin'ny anaran'ny KMF Knoe fanabeazan'ny olom-pirenena ihany no hitenenana eto satria tsy nahakalalana tamin'ny fikambanana anankiroa avy izay ka dia ialana tsiny indrindra. Manoloana ny fifidianana izay nataontsika maromaro ny zavatra azo tantaraina fa raha sitrakareo mba te hiverina kely hoe izao zavatra iainantsika izao vokatry n'inona. Ao anatina zotra-pifidianana anankiray mantsy na le hoe processus électoral dia miainga hatrany amin'ilay hoe inona no fitsipika ifampivezana, ahoana ny fitsipika-dalao, règle du jeu. Izay ny tonga dia azahoantsika azy fa ny fomba fiteny azy dia hoe cadre légal. Inona ny lalàna ifehezana an'io fifidianana io. Hatrantsika no efa nisy olana fa isika tsy te hamboly olana dia hoe iaino amin'io aloha isika koa moa zany amin'ny maha-malagasy dia mahafinaritra antsika io maromaritra iraisana io na dia efa iaraha mahita raha hoe miara-maritra ny dikan'ilay maromaritra iraisana dia inona ny zavatra nitranga. Vao niainga ny fanaovana lalàna tadidiko satria ny 4/12 ny volana martsa 2024 andro alarobia izy io nandresy lahatra n'ireo solombavam-bahoaka ireo izay
rehefa nahita n'le volavolan-dalàna zay nalefa ny gouvernement mahafaly nakany amin'ny anteny mera-pirenena dia nandeha nandrisy lahatra tao zay tamin'io datiny 7 volana mars io nanazava tamin'ireo hoe ireto nisy zavatra nety nitazomin'io volavolan-dalàna io fa ireto kosa misy zavatra tena tsy mety ary mila ahitsy ny sasany mila ahitsy ny sasany mila esorina mihitsy anisan'izao voaresaka tamin'izany ny lisitry ny mpifidy mila amboarina tsara ary indrindraindrindra ny karatry ny mpifidy mila foanana nolanin'ny solombavam-bahoaka ihany moa le izy satria na tokony gouvernement mahafaly zay nanolotra azy ireo solombavam-bahoaka ireo tamin'izany nanin'ny solombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka tsy nandany na tonga n'le hoe solombavam-bahoaka 7 raha tsaroantsika tsara dia namaly ny andaniny fa hoe solombavam-bahoaka 7 no nandany dia mipetraka ihany ny fanontaniana hoe mahikajy hoe zany sa tsy mahikajy ny filohan'ny anteny mera-pirenena izay nrotsaka candidat teo satria raha ny 7 miampy 7 no manome raika amin'ny 50 dia mampametram-panontaniana ihany hoe mitombona ve zany zany koa zany anisan'ny zavatra mila jerena eto amin'ny firenena hoe ny mpitondra antsika manao ahoana ka ao anatin'izany rehefa nolaniana ilay lalàna tsy nanaiky le 7 raha tsaroanareo tsara le tantara mba averiko kely fa mialatsiny dia rehefa tsy nanaiky le candidat le député 7 dia nandeha reny fihetsiketsehany reny efara tamina nisy famoizana ain'olona anankiray mihitsy moa raha taroanareo fa rehefa voatendry koa ny naman'ireo 7 ho ao anaty gouvernement dia nanaiky indray ry zareo fa nivadika netindray le lalàna zany zavatra mila jerena satria hijery mantsika rehefa aveo hoe inona ny tena olana rehefa ohatra mahita n'io zava-misy amin'izao fotoan'izao io dia isika moa zany ny ara-nanaiky hoe andao ary fa irosona ny fifidianana fa iainana amin'io lalàna io fa ho ahitsy io lalàna io amin'ny fotoana mamety azy ho atsaraina io amin'ny fotoana mamety azy dia natao ny fifidianana ny senia zay karakara ny fifidianana tsy manana zo amorona lalàna vaovao fa ny lalàna zay efa misy no azo ny ampiasaina ny senia dia tsy manana fahefana anova lalàna fehizoro le lalàna fehizoro eto zany loi organique no nitapahana teny anivon'ny anteny mera-pirenena nanaovana an'izy io ary ao anatin'izany ny ministera ny aty-tany koa tsy manana an'izay fahefana zay ka eo mantsy ny namana Gaëtan teo ny teny izy teo fa azo ny arahantsika nafantatra fa rehefa nanana n'ilay kara-panondro ianao na ny permis de conduire na ny passeport dia afaka ny fidy rehefa ao anaty lisitra tena variana satria ny ministry ny aty-tany ny teneniny zavatra iny ary tompona andraikitra tao anatin'ny seniny teneniny dia zay hoe fa fahefana avy aizany na fahandrarona novan'le lalàna fehizoro ary zay moa dia nangataka hoe mba meo fanazavany zay satria tsisy antony ilana ntsony ainjery manontolo ny université rehefa ohatra ka hoe misy fiamboniny ny lalàna nefa dikainy zay fiamboniny lalàna zay raha ministra anankiray na conseil de gouvernement na conseil des ministres tsy manana fahefana anova loi organique ohatr'izany ihany koa ny seni ny loi organique dia mazava tsara fa tsy maintsy mitondra karatry ny mpifidy vao mahazo mifidy karatry ny mpifidy mampiseho ny mombamombanao zay zavatra zay zany tsara zava satria be dia be ny olona ny fidy nefa tsy nitondra karatry ny mpifidy vokatry ny teny nataona tompona andraikitra lefa nytany saiko teo betsaka ihany koa ny olona nandeha ny fidy nitondra karatra mpifidy diso ny mombamomba azy mba tsy raha vao misy diso ny mombamombanao anatin'ny karatry ny mpifidy dia fa tsy hanao tsony iny karatry ny mpifidy iny fa identité n'olon-kafa iny azo atao débat zany fa mino fa tsisy olona tsy ho resy lahatra amin'izany hoe marina zany ka zay zao mbola eo amin'ny lisitry ny mpifidy fotsiny sy ilay karatry ny mpifidy fa mbola tsy lasa lavitra tsika fa ny fotoanantsika voafetra ihany fa teny aminareo fotsiny hoe fa eo amin'le fanaovana an'le lisitry ny mpifidy ianareo mpanao gazety ianareo nanadiady zay koa nanadiady zay zao dia manana sary efa nozarainay tamin'ny senio hoe mifarana oviana moa ny famaranana oviana ny daty famaranana ny lisitry ny mpifidy le hoe arrêtage définitif
ny voarazany lalàna dia ny 570 ny volana mai 7 soa arivo isokatra zao ny lisitry ny mpifidy a zay ho faranana amin'ny fahavoloan'ny desambra ho avy zao isokatra amin'ny 1er décembre isokatra amin'ny voalohan'ny volana desambra dia mifarana amin'ny 570 ny volana mai zany hoe io fisokafana sy io famaranana io zany a tsy azo ampiasaina amin'ny 2e tour raha ohatra ka misy 2e tour amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka raha ohatra ka mandeha alohan'ny 570 ny volana mai fifidianana solombavam-bahoaka dia ny lisitry ny mpifidy ampiasaina le nampiasaina teo zany mbola miasa amin'ireo fifidianan'ireo raha ohatra ka misy 2e tour raha tsisy 2e tour dia amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia inona zavatra mitranga mety mipetraka matsy ny fanontany hoe fa ahoana tsisy 2e tour izy nareo dia via hoe miankina amin'ny RCC ny RCC no manapaka an'izany satria ny RCC no manapa-kevitra hoe rehefa ny tsara ry zareo a dia inona avokoa ny zavatra hitany a dia avoakany arak'izay fahitany azy tao le izy a dia izay ny any ny vokatry ny lalàna itosika kely ato amin'ny gaeton no mialohan'ny anohizany président an'izay indray atao anatin'izay le trangan-javatra fijoroana vavolombelona raha antsika teo nisy fepetra ve no raisin'ireo tompona andraikitra sa nianina teo amin'iny hoe fitantarana ny zavany-trangy raha ny zavatra nisy aloha tany an-toerana ny hita zany a tsara ny mampatsiahy fa ny tao ambovombe androy manokana ny teo atapo-tanàna zany a mbovombe atapo-tanàna zany a tsy dia nahitana lesoka ary tsy nahitana zavatra firy satria maro ny hoe tanan-dehibe anazy moa zany a maro ihany koa ny mpanara-maso afaka nanao an'izay fanara-maso zay satria tsy dia nisy déplacement lavitra loatra tsy dia nisy dépense betsaka hoe atao araka ny nanazavanao azy teo hoe ny olona mpanara-maso izy ihany miantoka ny tenany ka ny zavatra nisy zany le tany amin'ny tontolo ambanivohitra zany tena nahitana n'le lesoka sy ny fanararaotana ohatr'izay dia tamin'ireo tontolo ambanivohitra ireo a misy ihany ireo olona efa nanao tatitra sy fitoriana mahakasika ny zavatra nisy zany a fa io moa zany a mitambatra amin'le hoe fitoriana sy ny doléance moa zany alefa any amin'ny HCC a dia io moa zany mbola andrasana hatramin'izao eo fa ny tiako tenenina ihany koa hoe akoatran'ny lisy-pifidianana zany tany hiditra amin'ny anteboka faharoa zany hoe akoatran'le resaka lisy-pifidianana zany a dia ny any moa zany mazava ho azy fa ny efa hitatsika ihany koa raha efa mahafantatra zany ny tany sy ny firenena hoe nisy olo-mavombahoaka izay lany tany an-toerana niara-ny asa akaiky tamin'ny SVM tamin'izany fotoana na SVM amin'izao fotoana ihany koa dia manao azy hoe izy ny tompon'ny tany sy ny firenena ny toerana ka afaka nanao izay tiany atao sy ny rehetrarehetra dia io zany a no mahatonga ny olona ho natahotra to fantatranao hoe ny any amin'ny tontolo ambanivohitra rehefa misy olona hoe manam-bola manana fahefana solombavam-bahoaka ohatr'izany dia matahotra le olona viaiza moa no ahafahana solombavam-bahoaka manao an'izay ka izay mihitsy ny olona satria misy fotoana zao a nandritra amin'ny fifidianana tena ny solombavam-bahoaka amin'ny persona mihitsy mila vonjy filobert solombavam-bahoaka izy mihitsy no midina mitety bureau de vote a manamby vola n'ireo mpifidy a ny membre ny bureau de vote a ao anatin'izay zavatra zay raha ny fijoroana vavolombelona aloha zany a no misy ny tantaran'izay satria tsika tsy tany tamin'ny andro fifidianana dia izay ihany koa no antony nidinana tany hoe marina ve izay zavatra izay a dia ny tsara angamba ny hoe arahintsika kely le karazana fijoroana vavolombelona dia avy eo tsika miverina kely amin'ny resaka avy eo raha ihany le miverina ty vola me ireo amin'ny formation zay nampanaovonseny igny ka secrétaire naho bureau de no président bureau de vote nampanao formation tsy manao formation zany ny vice président ny assesseur rotonta ny olona moa fa zatra fifidianana fa ny asiko resaka eo zany hoe nakaiza le volan'ireo olo reo de sûr ave fa raha ialigna avao ty volany mesiny bokagny teraka korontana be teo aminany élection io soan-draza fa tsy nasiany olona fiatraikany teo amin'ny resaka fitantanana fifidianana zay situation zay fa raha ansiany ambovombe dia manao nota fahatany reo olo miendrindreo tagny reo mieritretra hoe tsisy olombelo lany
zay manko tena atao anaty saindreo sen'ireo hoe tsisy olo agny olo hahare ndraiky zao fa de ataova amizay ty lasa ny hanaovana azy io na resa-bola zay na resaka fitantanana fividianana na ny halabata fa de reo sen'ireo anisan'ny tena nandray anjara nampandany hasivy amin'ny andro tamin'ny andro fividianana igny de nisy zany olo zay ire député Milavonjy tsy iza zany fa sefozapy Antanimora Est de nagnome vola efatsaligny pary fokontany tamin'ny fotoan'andro anaty rahana ny fividianana filoham-pirenena tamin'ny 7 volana novambra io. De inona ny antony nanomezana le vola? Nanomeza le vola zany entigny zany eliminevagny ty vato iandririnina Rajoela. Pary fokontany io sa pary sefo fokontany? Pary sefo fokontany izy io ary tsy ty zavatra nihitako zany no teneniko. Misy fokontany vitsivitsy zany Kondambatsoavolo, i Betoko Ambatsoavolo, i Suiteho, agny Lavemainte 1, i Suiteba. Commune Antanimora Tinimay sefozapy zay staff Milavonjy tsy hanimba le vato ny candidat numéro 13. Tika agnahatreto zany de hoe nafanome zany le vola efatsaligny pary fokontany io sefo fokontany io de tsy maintsy lanigny ho reky ty HSVM. De natahotsy amizay zany le olo de nankatoa satria anomagny vola be ary nampiasagny didijadony satria araka ny teny député Milavonjy zany de hoe aza ny tany sy ny fanjakana. Satria sefo zapy moa zany ataontsika hoe mpitarika an'le raha nataony député Milavonjy io sefo zapy io nizarany vola io moto telo nampiasaindreo tamizay ny fanenjehana teran'ny commune mihitsy moa zany zay tenako nagnenjika andreo amizay ombandreo fa de sakory moa atao noety manana kely teo ampelantanako amin'ny resaka carburant tsy naharaka andreo sasy aho nafa lavalava natety teo BV 9 teo aho tamizay amin'ny commune Jafary manokana io fa de nitovy daholo zany ny zavatra nataondreo taminy nizara vola membre BV président Fokotany zarany vola président Fokotany aloha tsy hitako le vola nomeny azy fa membre BV tena vola roa hetsy io tsy mipaiky io isaky BV reo amizay no niasa nanodina an'le safidimbahoaka misy toerana anankiray moa zay ny tena nampalahelo satria raha ny fahitako ny PV ndreo nahafeno ndaty 700 ndaty ny filo tao ny fampifidianana zany 700 zany ambanivohitsy au moins zany à 4 heures à 5 heures vao tokony hisy ny fanisam-bato nefa amy 12 de fa vita fa tsy nagnisa vato fa vita le élection fa mipetrapetraka membre BV amy 12 Fokotany anankiray tao korokoroka zay io nefa mpifidy 700 misy amby any ambanivohitsy ve nao alaivo saran-tsaigny hoe olo raiky avao no afaka manoratsy ao mpampianatsy fa ny rehetra membre BV rehetra zara na ho ataontsika hoe mikitika ny stylo iny no vitany de ahoana ny fomba inoao fa ndaty 700 mahery mahavita fifidianana amy 12 zay zany de fa hita hoe tena nangalabaty ereo ny tena olana anankiray koa ny RR nataony CENI teo amin'ny resaka liste électorale misy Fokotany anankiroa zay samy misy zay telo zay ataontsika hoe misy commune amin'ny Fanolo-Bodorindrina io nasiany CENI avy aty Jafary be ny CENI ambovimbe mihitsy zany misy Fokotany telo reo misy BV roa raiky BV avy amin'ny commune Andragnanivo raiky BV avy amin'ny commune Jafary Nkotsobe exemple Antsakoambany exemple misy BV roa iagnarany raiky atoagnay
liste électorale raiky atoagna zany liste électorale amy BV raiky atoagna mitovy oui mitovy fa le chiffre fotsiny somary nahena de raiky tsy ampy zany ohatsy ataontsika hoe ndraiky takotry be ao zao mpifidy 20 ty bureau de vote raiky bureau de vote raiky ny 20 fa ty liste 20 ty amin'ny 20 iaby nefa reo de samy nanatanteraky fifidianana reo samy mifidy daholo oui mifidy le BV anankiray aty de mifidy de le mifidy tato mifidy ato avao koa de io tena le olona mihitsy no mifidy ato sy mifidy ery sa hoe ny tenondry zareo mifidy mihitsy ka le liste anankiray atao ny anankiray ty tsy maintsy manipilena le bureau de vote anankiray ty manipilena koa le bureau de vote anankiray tanàna ray ihany no nefa tanàna anankiray io afoko tany anankiray fa le titre seni commune samy hafa reo tanàna kororo no naondro zay le fahatelo ndray BV nouvelle BV izy io ma io zay afoko tany Betapoka rehefa andeha hifidy le olo folo avao tagnaty liste électorale eo ty raty misoratsa amato raty eo 117 électeurs ny inscrit agnatin'ny liste électorale fa ny 107 amin'io zany olo tsy fantatsiny aby olo boka io 10 ihany natao hoe olo boka Betapoka io raha ny fahenonany reny fanazavandreny ihany koa le hoe olona reo anaty lisy mpifidianana tato ihany nandeha nifidy tato nanahoana ny fanaraha-maso an'izay ny asa nalalaka ve sa nisy teritery ihany koa zany niatra tamin'ireo mpanara-maso fiarahamonim-pirenena nareo hoe observateur électoraux io indrindratsika izao ho fanampikely ihany koa moa zany ny resaky ny présidente io hoe ireo mpanara-maso reo zany dia niantotena araka ny fanazavanao ary efa tena nidina zany zay tany amin'ny ambovombe andreo satria tany nandehanako dia nijerevako an'le zavatra nisy dia marina tokoa le voalazanao fa zareo ihany no niantotena noho izany tsy afananaotra izy zany amin'ny resaka hoe fivezivezena amina bureau de vote satria ny any moa zany toerana malalaka midadasika ny trano ihany koa somary miparitadritraka dia amina kilometatra maromaro zany vao mahitana bureau de vote hafa indray nefa io anatina commune anankiray ohatra dia izy zany tsy afaka nanao an'le hoe anara-masony ery raha zara raha navita telo na roa dia ariva ny andro nefa ohatran'le voaresaka teo iny rangaty io hitrana no témoignage hoe izy nanara-maso ihany nanenjika an'le sefozapy sy ny ihany na le mizara vola fa tsy naharaka ntsony izy noho ny tsy fananany lasantsy avy eo dia avy eo tonga amina toerana anankiray ihany koa izy efa mity ny bureau de vote satria hoe amin'ny 12 dia efa mahatapitra efa vita ny fanisambato amin'ny 12 dia efa mihidy daholo ny bureau de vote zany hoe efa vita zany ny fifidianana atao anatin'izay dia tsy afananaotra izy zany teo ihany koa nisy toerana anankiray zany mpanara-maso ny voka-pifidianana ny fisotro fifidianana olona avy eo amin'ny justice CP ihany koa izy io ary izy dia tena niteny mihitsy hoe tsy afa manoatra noho ny fahatahorana eo anivon'ny fiarahamonina zany mety ho fiantraikan'izay fanaraha-maso ataon'izay zany hoe any amin'ny tontolo ambanivohitra zany hitanao hoe tery le olona misy zany zavatra atahorana eo amboniny ao manery azy tsy afaka hoe manatanteraka ny asany araka ny sitrapony sy ny tena zavatra misy marina zany président ohatrany ahoana ihany koa izay fiainanareo ny fiarahamonim-pirenena izay fanaraha-maso zay satria nahenika anareo avokoa ny 7 am'izany district ny mpanara-maso avy eo amin'ny KMF kono hoe fanabeazan'olom-pirenena 730 no naparitakay ray ihany no nanana olana tao anatin'izay 730 zay ny 730 zany afaka nanatotsosany asany araka ny tokony ho izy ary rehefa nahita olana niezaka ny fampirarata amin'ireo tompon'andraikitra mba mahana ny olana ary rehefa tsy afaka ny fampirarana ny tompon'andraikitra dia nanao tatitra avy hatrany dia izahay aty amin'ny fohy be no niezaka namahan'le olana arak'izay tratra ny olana tiako tenena zany eto ohatra fotsiny hoe ny isoloir mety hoe tandrify varavarakely dia ny atao anatin'ny trano no isolé fa ny anivelany varavarakely mahita hoe manahoana ny safidin'iza dia rehefa nresahana ny membre ny bureau mpifidianana dia ny sasany nanitsy avy hatrany sasany tsy nanitsy
rehefa tsy nanitsy le olona dia izay da ty mifohy be niezaka nresaka tamin'ny seny dia ny seny iny niezaka nresaka amin'le olona dia nahitsy le izy ohatrohatr'izany zany le fomba nanaovana tamin'ny fampiasana azy iza le anankiray tsy nahatotosa araka ny tokony ho izy mpanara-masonay a tany amin'ny distrikany Mahabo any amin'ny distrikany Mahabo a isaky ny distrika misy an'le hoe SRMV section chargée du recensement matériel des votes dia tsy pihako fa magistrat no filohan'izy io tsy azo atao olona afaka ohatran'izay ny lalàna no miteny an'izany fa tsy zay ny namorona fa tsy navelan'ny SRMV anatotosan'izay fanaraha-mason'izay io olona KMF-kinao io efa nanaovana fitarainana moa io na any amin'ny ambaratonga mpahefana samihafa zany ary nanaovana fitoriana tany amin'izay ambaratonga sahazan'izay ny KMF-kinao hoe manaja lalàna sy mitarika ny olona manaja lalàna dia miandry an'izay vokatry ny fitaraina sy fitoriana izay nataonay izay ny mahakasika ny iverenako kely le lisitry ny mpifidy teo satria everiko tsara ny ahafantaran'ny olona ny lisitry ny mpifidy a dia nofarana tamin'ny fahatimy ny volana May izay zany zao a dia mametra-panontaniana mihitsy a satria eto tapo-tanàna Antananarivo tsy mila mandeha any Ambovombe androy na any Mahabo na any Dezaka be any a fa eto tapo-tanàna eto amin'ny renivohitra Madagasikara eto dia nahitanay a lisitry ny mpifidy a nofaranana volana Aogositra teo anivon'ny fokotany zay zeny satria ny lisitry ny mpifidy ange nofaranana ny faran'ny volana Janoary faraka amin'ny telopolo ny volana Janoary famaranana vonjomaika iny zany le hoe ao ianao sa tsy ao ianao dia tokony tsy miasa saina intsony fa ao ianao zany fa rehefa tafiditra ny famaranana tena izy amin'izay a lay arretage définitif ny fa 10 ny volana May dia lina ny olona hoe nakaiza ny sasany moa ao ny sasany tsy ao be dehibe ny tarainy tamin'izany ny sasany verina indroa hono sy ny sisa zay moa nangataka pirofo fa le olona koa mahatsikaiky fa io hatrany amin'ny olom-pirenena tsotra sy hatrany amin'ny olom-pirenena tsy tsotra na pirotsaka hofidiana ary dia tsy te hanome pirofo fa dia miteny fotsiny fa izay a nahita rehefa nanadiady a hoe nisy a lisitra ny faranana volana Aogositra io famaranana lisitra io a ekena fa andraikitra ny seny fa tsy voatery ny seny na ny président seny na ny birao ny maharitra ny seny manao azy fa nareny filohana CED reny ara dia efa mahavita azy ary eo no nampametra-panontanianay hoe fa naninona no tsy ny faranandrareo ny fahadimy ambin'ny folo ny volana May izy misy antony ao ary tsy maintsy hitondra fanazavana amin'izany moa zareo satria tsy maintsy hanao tatitra amin'izany izy amin'ny fotoana mamety azy izany zavatra zany efa nysignalena ihany koa eo anivon'ny HCC somary iverenako kely ihany koa tao anatin'ilay tatitra nataonareo fiarahamonim-pirenena telo niaraka nisy hoe nisy an'ilay fangatahana fanazavana fampitohy amin'izay ihany hoe samy hafa ny vokatra ny proclamen'ny CENI sy ny mipotra ao amin'ny site web-ny mitondra fanazavana bebe kokoa mikasika an'izay ato anatin'ny fandarana président napiko an'izay azavady izay ve izay vokatra samy hafa zay ve zany niainga tamin'le hoe fikarakarana ny lisitra tsy nazava sa hoe nandritra ny fifidianana mihitsy vao niseho hoe lasa samy hafa le vokatra sa hoe niainga avy any amin'le hoe lisitra tsy mazava hoe nisy ny nakatona volana Aogositra ozy izy nao na teto Antananarivo azy zany hoe efa niainga avy any ve zany kajikajy nahafahana hoe samy hafa le vokatra io zay tsy dia mino hoe nisy kajikajy manahoana satria azadino fa amin'izao andron'ny teknôlôjia vaovao zao sy manoloana ny abetsahan'ny candidat sy ny fitakiana samy hafa tsy manana intérêt mihitsy ny mpikarakara hanao zavatra fahafa tsy mino zany zay hoe nisy kajy manahoana atao fa ny fahitanay azy fotsiny dia zao nisy tsy fitandremana nisy tandrevaka dia izay tandrevaka izay no lasa miteraka ahiatsy-hevanana ary mba hanalana ny ahiatsy-hevanana dia mila manazava ny CENI io moa zany na ny CED na ny CEC na ny CLRE na ny CER le rafitra ny CENI zany no teneniko eto no manao an'ilay tsy mety dia io tsisy olona te halalana fa ny CENI fantatry ny olona dia zay le andraikitra tsy hovidiana lafo ve zay tandrevaka zay ka izay indrindra no antso nataonay tamin'ilay valandresaka malina atao hoe raha olona ray roa telo na folo no manao ny adalany tokony omena sazy arakasa sahaza ny adalany izy fa tsy ny firenena no atao sorona ao anatin'le izy
adravatra pitranga ange zany azadino ange fa tamin'ny taona 7 fifidianana communaly namoaka tany amin'ny tribunal administratif tany Fianaratsoa ikisa no proclamena hoe lany fa rehefa navoaka ny taratasy igraika ny lany dia mazava ho azy fa nandray fepetra ny ministera tandrifan'ilay izy ministera fitsarana zany dia naantona ilay magistrat zay nanao an'ilay faute professionnelle fa zay voasoratra no voasoratra ka eo zany raha mamaly an'ilay fanontanianao aho hoe nisy zavatra mivoaka any anatin'ny tambajotra tserasera any zany any anatin'ny Facebook any ohatra hoe nisy vokatra zay proclameny seni dia navoaka eo mihitsy ny sarin'ilay olona namaky an'ilay teny dia nisy vokatra navoaka ny seni ihany koa misoratra dia zay misoratra no izy fa zay teny manidina ny teny manidina ny soratra no mitoetra io zany ohatran'ilay mariboly rehefa manoratra vola ianao dia ny ray marika ny ray soratra ny ray en lettre ny ray en chiffre dia ny en lettre no raisina rehefa tsy mitovy ny chiffre sy lettre zay ny fitsipika dia ny fitsipika koa amin'ny zavatra tahaka tony izay misoratra no raisina fa tsy le zavatra no resahana fa na izanaty zany dia misy fepetra tokony ho raisin'ny senia manoloana an'izay olona nanao ny adisona somary tiako insistena kely ireo candidat maromaro nefa nanao an'izay fanambaran'izay hoe mampiahany vokatra avoakan'ny seni maika koa moa ianareo nitondra pirofo hoe samy hafa tokoa ny vokatra avoakan'ny seni tsy mampieritreritra an'ilay ho an'ny olom-pirenena sy ny mpanjinika dia mpitazana ety ivelany hoe tsy mampieritreritra an'ilay teneny Gaëtan teo hoe kajikajy amboamboarina ny sariana ny sain'ny olona dia zao ninninona zavatra tsy nety ny tranga ninninona zavatra anatin'ny seho atao hoe andraikitry ny senia ny vokatra avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ihany ny vokatra tena izy noho izany zany ataoko hoe mandany andro tsika raha ohatra ka miady hevitra ny zavatra tsy nety rehetra nataon'ny senia ao anatin'io vokatra vonjomaika zay navoakany eo fa tsy mandany andro koa tsika satria nahoana satria raha ohatra ka misy fiodinana faharoa ary na tsisy fiodinana faharoa mbola isy ny fifidianana solom-bavam-bahoaka dia mbola le fomba tsy nety teo ve no entina manatotosan'ilay fifidianana ho avy eo zany no mahazava-dehibe an'ilay ady hevitra tsy le teo le efa nitranga tamin'ny premier tour tsony no ady hevitra fa le hoe inona no hitranga amin'ny deuxième tour zay ihany koa lay na hoe inona no hitranga amin'ny législative tamin'ny tao anatin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety iny hoe mbola afaka hitokisana hikarakara fifidianana ve zany le olona miandraikitra ny fifidianana raha hoe reny no lesoka sy hita hatramin'ny fikarakarana hatramin'ny famoahana ofisialy ny tena afaka mamaly an'izay fanontaniana zay dia ny seni hoe tena mbola mendrim-pitokisana very zareo za mino fa mendrim-pitokisana ary atoky an'izy ary tsika ny seni any Sénégal ve sa ny seni any Ghana sa ny aiza tsy maintsy nety Madagasikara no atokisantsika fa hoe anjaran'ny senia no mitondra fanazavana ary anjaran'ny senia no mampiseho manam-pirofo fa azo hitokisana ry zareo ary vonona izy homendrika an'izany fitokisana omentsika azy zany anjara no tokony hitondra an'izay fanazavana zay mialohan'ny mbola iverenantsika izay resaka hoe ny HCC ny tompony teny faran'izay misy fanazavana anampiny Gaëtan izay ihany koa ny ahy zany raisiko hoe amin'le teo hoe efa lasa marina efa lasa le tamin'ny fifidianana tamin'ny fahafitony volana novambra teo araka ny voalazanao fa mbola isy ihany koa ny fifidianana sy fikarakarana fifidianana ary isy foana io eto amintsika zany raha ny lalàna zany ny antony resantsika dia hoe inona zavatra tsy nety ahafahana manatsara n'le hoavy manarina sy manasazy ihany koa surtout indrindrandrindra zany ireo zay nanao tandrevaka sy nampiatra fahefana ka raha ny zavatra misy aloha ho anahy manokana zany dia iombonako hevitra ny hoe tokony hojerena manokana zany reny olona na olom-boafidy izy na olom-boatendry na mpiasa-panjakana zao ary ohatra ny tany afaritra androy maty zany dia tena hoe ny sefo-zapy sy ny sefo-sisko mihitsy no miara-miasa amin'ny solom-bavam-bahoaka député Milavonjy zany mandeha mitety bureau de vote mizara n'le vola sy manamby tamby an'le olona reny ve zany mbola hanao an'izay koa izy rehefa ho avy ny fifidianana manaraka zay zany fanontaniana mipetraka io hoe mitombona ve sa tsy mitombona le olona mihitsy ny ainan'le izy ary zay ny midinana tany nanamarina hoe
ahoana marina le izy tsy nijana tamina resaka onono zany tsika teto fa nahita maso a ary le olona no miteny hoe zao ny zavatra ny ainanay taty donc tokony isy zany a fanasaziana indrindrandrindra ho an'izay lohandohany marina le tenenao hoe ny rafitra zany tsy voatery hoe satria misy ratsana avy any ambany ka hatraty amin'ny senifo be tsy maintsy misy ihany ny erreur sy ny zavatra tsy mety any a dia lasa ny senifoana voatonona fa tsy voatery hoe ny senifoana zany a fa misy ihany koa ao a rafitra hafa izay manelingelina ny fizotran'ny asa atao tsy hoe fiarovako ny seni akory fa izay zany tokony ho jereny zareo a ary tokony isy ny fanasaziana na amin'ny zavatra efa natao a na indrindrandrindra amin'ny fifidianana ho avy satria tsika hoa mbola hiatrika tsika ny fifidianana na ny deuxième tour na ny solombavambahoaka sy izay rehetra ho avy eo zany ka marina mihitsy le voalazanao hoe le izy zany a ny système électoral tsy seni rery na ny mpifidy rery na isika na nareo mpanao gazety na zay fiarahamonim-pirenena rery fa te hisarika ny sain'ny olona hoe ny fampiasana fahefam-panjakana za moa zany tsy nahita an'le hoe chef sisy kondresanao teo fa zany zao a tsy vitany hoe tokony hoesorina amin'ny asany izy raha marina zany fa tokony misy saza penalina mihitsy a zany hoe mampidiatra fa ny anankiray faharoa koa tsara ny afantaran'ny olom-pirenena rehetra ny asan'ny solombavam-bahoaka tsy natao aneritery vahoaka ny asan'ny solombavam-bahoaka dia atao hitondra ny etaetany vahoaka amadika ny etaetany vahoaka mba ho lalàna ho tanterahana asa amin'ny alalan'ny gouvernement sy ny ratsamangaikany avy eo fa tsy natao aneritery olona ary eo ny olana rehefa hoe mandany sika zao a lalàna ifehezana ny tetibola fa firy ny solombavam-bahoaka tonga ao io zany efa ampitsaran'ny olona hoe mendrika ny solombavanay ve ireo solombavam-bahoaka zay misy ireo sa ahoana iza ny solombavam-bahoaka mba mandinika an'io tetibola zay ho ampiasaintsika io satria miankina amin'io tetibola io no avy a ohatra mialatsiny fa mivoaka kely ao anatin'le resaka fifidianana fa ao anatin'ny andraikitra daholo zany rehetrarehetra zany a ary everina fa ny fanabeazana olo-pirenena tsy ho tapitra mihitsy ka eo indrindra mantsy ny tiako resana hoe ny tany amin'ny faritra androy manokana zao a tsy haiko na afaka rahantsika kely angamba le vidéo fa le mpampianatra sy ny taletsekoly hatramina taletsekoly zany a forsena hoe hianaraka anazy amin'ny fironana politika dia lasa nomena affectation tampotampoka eo dia zareo samy zareo ihany mifampiresaka aminatiny a dia lasa nahazo affectation le mpampianatra hoe ianao tsy équipanay ianao a donc ianao mifindra ary ianao tsy équipanay donc ianao mifindra ary amin'izay fotoan'izay zany a lasa ohatrany hoe lasa enjeu zany le ho avin'ny firenena le fanabeazana no avin'ny ankizy a sy le fiainan'ny olona eo amin'le toerana mihitsy aloha raha tsika angamba zay sary zay dia mitondra fanazavana ka eton avy eo tsy décision fa affectation noty no alefa io namindra azo ny zavatra petraka zany ty mampalahelo fa samby zahay zany manao zay valalan-karona zao zany mamindra zaho zany sahy mijoro fa raha aman-dreny ato amin'ny faritra androy mba natao hoe hitarainana hoe mitaraina aminao zahay mba halefaso ary ambony zao zany manarina nefa tsy zay ny zava-misy hoe alefanao fa tsy miaradia amiko zahiko ny mijoro fa ianao zay nandefa io dia ray aman-dreny ianao zaho tiany tompona andraikitra voalohany tao amin'ny commune nisy ahy na solombavam-bahoaka anao dia mba raiso ny andraikitra sy ny adidy marina anao fa itsika tsy nisy an'izay fa zaho na solombavam-bahoaka azo tao amin'ny tanàna io dia mba atarainiko aminao zany fa itsika olo raiky dia ny député ao amin'ny Vombe Androy malala ny vahoaka sy ny tanindrazana fatran'izay hoe ianany nanao an'izany fa ny tale sy ny sefozabiny voakitika eran'izao raha zao laha ty fahafantara ho azy ino ty antony amindragna azo araky ty faharereza ho azy ny antony zany ambaram-pahabe maso eto amin'ny nosy sy nyreo mpiretan-drazana fa resaka politika io zaho malagasy na dia ampiasa fanjakana hoe terena hoe tsy manao politika manana safidiko malalaka aho fa ko terenao aho hoe hanaraka anao aho dia hanaraka anao ve aho dia ahoana ny ataonao ahy
tsy zavatra vitanao hoe misy nataonao any hoe zay malagasy nahavita ho mitandrazany hoy izy aleo maty fahavelona hatram'izao tsisy an'izao fa hoe volabe anao tobakinao any amin'ny faritra tsy misy zavatra vita noho tsy nagnaraka azy ve zany na tonga azo nafindra raha fahazahoako azy raha ny fahazoako azy manokana dia zaho tsy nanaradia azy no namindrana nagnaradia azy makaizy kany amin'ny SVM magnaraky zay zany zaho mpampianatra nefa kosa zany ny effecteva ihinanakio tianto traze pression zay na fa tsy zaho zany tsy nagnaiky hiaradia ma hifidy SVM de ny effecteva ampamatagny amin'ny fotoagnandro hinanaky zao noho tsy fiarahandiama mpampianatsy Antanimoro fonctionnaire Betoko 18 km miala Antanimoro de noho tsy fiarahako liama satria tay pression zany de naho nanday zany raha de hoe satria managny safidy koa mahazo mahaolom-pirenenahy de tsy nanaiky hiaraka dia amin'ny SVM de mbo otreo reo manohy Tozan Christophe fa tsy maintsy effecteva ka amin'ny fotoagnandro hinanaky zao tanteraka efa amperantanako ny décision izay namindra ahiky ny raha ireo tsokombakomba tamin'ny branche de service momba ny fanabeazana ao amin'ny faritra Andro de ny zavatra mahagaga zany amin'ny affectation zay mahazo anay tsy zaho irery zany fa maro zahay no tratran'io noho ny antony ara-politika zany de ny mahagaga zany de afangaron'ny olona ny resaka politika sy lehilahy resaka teknika de amin'ny mahampagnabe anay zany de mitaraina zahay tsy mety re tompoko ny famindrana raha ohatra ka baiko ny saka politika ny lafiny teknika aiza kosa de ny député ve ny baiko ny lafiny fampianarana de magnoriky anjambany fotsiny directeur anay sy ny sisa rehefa baiko ny mpanao politika zany zavatra zany zany de tsy hoe hiblessena ay ndady fa fitarainana amin'ny mahampagnabe ahy satria asa masina ny fagnabeazana de ny affectation zany tsy lavina io fa tokony hatao amin'ny aradrarina ka manainga ny tompon'andraikitra ambony sy indrindra ny ministre ny fampianarana mba hijery akaiky ny momba anay mpagnabe satria mampalahelo de mampalahelo ny mijery anay satria aharon'ny mpanao politika ny politika sy ny fampianarana lesoko faharoa zany le hetraketraka ataony SVM rehefa natao zany le budget panjakana tamin'ny 2017 teo zany dia nividina tolo zany ana mivombe tsika mivombe nividina tolo sy moto de ny tolo zany ny fanitsy zany tsy nozaraina amin'le fotoana tokony hizarana azy fa nandrasana ny andro hanaovana fifidianana am'izay le olo zany babo hifidy ny SVM de nizara tao tamin'ny andro fifidianana zany de ny ekipa ny mila vonjy député mila vonjy ny staffny zany le toera voty magnolo-droa zany ary tena mitariky ireo tao satria mazava ho azy fa mahazo toly efapolo ve le olo tsy aleo le olo mifidy azy mpanevosy le toerana zany amin'ny andro amin'ny hariva le talata hafa amin'ny hariva ny talata fa ho alarobiera ampitso hifidy le olo de nisy consigne men zareo tamin'ny de ny fa misy bulletin hoe ity le antsika numéro 12 ihany de igny no asay l'équipe andreo mitety satokatrano mba tsy hampivagno le olo amin'ny andro fidianana fa tonga de mahalala hoe ity le numéro 12 de ho arintsika anakiraha zany tao andaratano-sy avaratsy de namena volana sy fokotany namena tolony sy fokotany zany mba hiasa hanentagna amin'ny andro amin'ny hariva le andro fidianana hahazo ireo vato fa ny mahafinaritra ary saorany vahoaka fa tsy ny mety ahody ny vahoaka fa mifidy any rajoely ihany ary mitariky ny rajoely tamin'ny bureau de vote tam'izay ny volamena ny sy fokotany ohatrinona ny enonao ny volana mena azy de 3 hetsy ariary zany hoe 300 000 ariary zany fokotany aby nahazo tôlo io zany samby mitariky aby ty andrajoely sa misy hafa tsy mitarihy andrajoely misy fokotany tena nahazo tôly maro fa tsy nitarihy ireo ary isaorana zany le fanagnandra isaorana sy fokotany isaorana ny vahoaka fa tsy nagnodikody le safidy fa nandeha nifidy zay tena tea fa misy fokotany anatika ohatsy hoe zany anino moa ty zany manakasoy koromatoby io zany tena nanjaka le famoriporetagna zany hoe zany ny vahoaka ny mpifidy tsotra zany tsy navela hifidy malalaky fa ny seregny hoa tsy maintsy mifidy numéro 12 de ny fily numéro 12 ary tena nitariky tokoa le numéro 12 ny zavatra angatahiko zany ary ny hafatra tiako hapita amireo namana
aty amin'ny distrikna Mbovombe sy ny faritra Andriamanontolo zany miasa tsara rehefa tonga ny fampelezan-kevitra. Fa kosa rehefa tonga ny fidianana avy alao ny olona safidy malalaka. Fidy zay ty na rakoto na rabe rehefa tiany dia avy alao izy fidy rakoto. Fakaza sereserena le vahoaka. Dia ankoatran'izay io zany minoahy nareo fa raha ohatra zany tsisy halabato io tsisy faneterena io tsy voaka zany io zany tsy maintsy misy candidat tsy mivoaka. Fa mahatonga azy mbola mahazo vato dia ny faneterena. Fa raha fa tsy terena ny olo dia misy olo fa baraka. Tena tsy hahazo vato na ray azy. Mazava tanteraka moa izay fanehoan-kevitra nentin'ny Gaëtan avy any atsimo izay fa raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao moa efa tapitra ny feim-potoana ahafahana hoe mametraka fitoriana eny anivon'ny RCC tsy mandray intsony izy ireo inona ny fepetra na ity fandarana ity moa dia henoantsika fa ho hita ny tompona andraikitra samihafa sy ny vahoaka ihany koa ahafahany hoe mandray fanapahan-kevitra na ho an'ny tenany manokana izany na ho an'ireo mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena inona ny fepetra tokony ho raisina amin'ny trangany zavatra ohatr'ireny hoe fanapara-pahefana ataona tompona andraikitra eo amina fiarahamonina na fanjakana raha izay no azoko ilazana azy. Ny amiko manokana aloha zany dia tebokaroa no resako ataoko fohifohy satria efa mandeha ihany koa ny fotoana hoe solombavambahoaka no nanao ny tandrefaka tamin'iny faritra izay nandehanako iny zany dia ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe manana inona marina moa zany tena hoe andraikitra na solombavambahoaka dia manana fahefana anao an'ireny tsindry raha matahora ary affectation anampiasa fanjakana reny ve ny solombavambahoaka anjara ny tompona andraikitra mamaly an'izay fanontaniana izay anjara ny tompona andraikitra ihany koa no mijery hoe nisy marina ve ireo zavatra ireo ary inona ny fepetra tokony ho raisina mba tsy hiverenany intsony zany satria ny zavatra misy zany araka ny teneniko teo dia hoe mbola maro ny fifidianana hoatrentsika eto Madagasikara na tsy ho amin'ity taona ity ihany zany fa mbola tsy maintsy hisy foana zay ka raha ny sanga ohatr'ireny zany no mitohy dia manahoana zany ny resaka hoe ny zoa sy ny safidin'ny olona indrindrandrindra ny olona any amin'ny tontolo ambanivohitra zany manahoana ihany koa ny fahalalahana maneho hevitra manoloana n'izay tranga zay. Mino fa managambara amin'izay ny RCC fa ny KMF no hoe azafady indrindra fa ny anohizako azy ny RCC ny tompony teny farany araka ny resantsika tao alohany ny horonan-tsary na raha antsika teo iny ao amin'izao fotoana izao dia mety efa mamaraparana na efa vita ihany koa ny fitreteny ny RCC ireo voka-pifidianana isaky ny birao-pifidianana manerana ny nosy nanomboka tamin'ny andraisan'ny zareo ny vokatra ny 7 novambra rehefa ao anatin'ny famaraparanana izy ireo raha ny fanadihadiana natao teny anivon'ny RCC tamin'ny andro ny alarobia teo amoaka ny vokatra ihany koa ry zareo ny 20 novambra ny 10 ora maraina vokatra izay tsy voatery hitovy amin'ny vokatra navoakan'ny CENI teo satria samy manana ny logiciel ampiasainy sy ny ampiasainy na dia hoe ilay PV autocopiant iny ihany arany manahoana ny fandraisana ireo fiarahamonim-pirenena an'izay. Ie tsara mihitsy ny ahafantaran'ny olom-pirenena rehetra fa ny vokatra izay ho avoakan'ny RCC mety hitovy fa tsy voatery hitovy ihany koa nefa amin'izay navoakan'ny CENI. No ny antony maromaro antony anankiray voalohany aloha tena tsotra be satria ilay olona izay niasa dia tsy mitovy. Hafa ny mpikambany CENI, hafa ny mpikambany RCC. Raha izay ny anankiray faharoa ny fomba fiasa koa tsy hitovy. Ny fomba fijery rehefa anankiray ary amin'ny CENI ianao dia ilay mpitantana n'ilay fifidianana. Izay zany ny fomba fijery hijerevan-drareo. Eo anivon'ny RCC indray mpitsara an'ilay fifidianana. Ao amin'ny RCC zany tsy ny isam-bato ihany no atotaly fa le hoe ahoana ny fomba nazahoana ny isam-bato feno ve ny antota taratasy tonga eo ampelantanan'zareo ahafahany manome lanja n'ilay isam-bato ao anatin'ilay vokatra. Rehefa tsy feno na misy fepetra tsy feno dia tsy maintsy andray fepetra zareo hoe ho ravainy ve ilay vokatra amin'ny ampahany sany manontolo isaky ny birao-pifidianana sy ny sisa. Reny zany anjaran'ny RCC no mahita an'izay ary amin'ny mahatantantarana ny tanany Madagasikara dia heverina fa tsy tokony hisy hametraka olana amin'izay fanapahan-kevitra ho avoakan'ny RCC eo. Ny tianay ho marihana fotsiny dia izao ny mitsara ny fifidianana no fahefan'ny RCC.
fa iverinay fa tsy misy manely-tsao mantsy ataoko hoe tsao avy hatrany fa hoe amoaka lalàna vaovao ny RCC ifezana ny fifidianana rehetra ho avy dia ozy izay hoe tsy manana an'izany fahefana izany ny RCC ary izay fanajana n'ilay rafim-pahefana misy eto amin'ny firenena izay anisany mampahary-toerana ny androm-panjakana samihafa dia iverinay tsara ny ahafantaran'ny olom-pirenena zany ary araka ny resaka ao teo moa hoe ny tompona andraikitra samihafa mahita an'izao fandarana izao dia ny RCC tsy maintsy andray mitandrify azy amin'izay fa iverenao kely angamba raha sitrakareo hofitiniko vetivety ny mahakasika an'le andraikitra teo ny olona raha manao ny adisony dia le olona maha olona azy no manao an'le adisony fa tsy lay andraikitra azavaiko raha misy solom-bavam-bahoaka anankiray moa voatonontonona teo ary tsy raha irery fa be dehibe ny solom-bavam-bahoaka ataoko hoe nani manapatra fahefana any amin'ny toerana misy azy any fa tsy vitsy ihany koa ny solom-bavam-bahoaka tena manao ny asany dia tiako eviana ao anatin'izay dia zao raha misy solom-bavam-bahoaka voatonona tsy ny solom-bavam-bahoaka rehetra ny tokony raisiny olom-pirenena hoe manao ohatran'ireny raha misy chef Cisco voatonona na médecin inspecteur voatonona sinsisa dia iny olona iny no nanao an'izay adison'izay fa tsy ny chef Cisco ray manontolo na ny médecin inspecteur ray manontolo ary eo ny tiako hisariana ny sain'ny mpanaraka ny fandarana hoe raha nisy olona nanao adalàna nisy zao le SRMV ny mahabo teo tsy navela niditra ny olonay na dia efa nampiseho batsa nampiseho ny mandary dia nitory izahay ary izay matokony rafi-pitsarana dia amoaka ny didiny ny rafi-pitsarana mifanaraka amin'izay fahitany azy mety tsy azo gain de cause zay tsy mampanina anay mety azo gain de cause zay fa nitory izay satria tsy mahafaly anay le fihetsika dia ny olom-pirenena rehetra manana ny zoanao an'izay ny any amin'ny RCC no efa tapitra fa azadino fa any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany izay mety resaka fidirana ponja ny resaka tsy mbola tapitra ary afaka manao an'izany ny olom-pirenena indrindrindrindra ny mpirotsaka hofidiana sy ny mandatairany satria izay zavatra adinon'ny olona matetika raha misy kandida zany mahatsiaro tena hoe voambaka dia afaka mampiseho an'izay endrim-panambakana natao azy zay izy amin'ny alalan'ny fitoriana izay atao azy ka isika tsy ny any amin'ny fifampitoritoriana ny tanjona fa hoe inona no ahafahantsika manatsara ny ho avy satria ny efa vita ny lalàna misy foana ahoana ny fomba hiatrehantsika fifidianana manaraka ahoana ny ahatsara ny ho avy antenaina fa ny tompona andraikitra mikarakara ny fifidianana zay eo ambany fitarian'ny CENI andray fepetra manokana ary fepetra entitra mba ahafahana matoky fa raha misy ny fiodinana faharoa na raha tsisy ny fiodinana faharoa fa raha ho avy ny fifidianana ny solom-bavam-bahoaka manaraka eo dia azo itokisana ny CENI. Ho fehintsika ihany koa izay rehetra voalaza izay ny resaka fitoriana ianao Andriamatoa filohan'ny KMF Knoe teo fa ampiarahanao amin'izay ihany koa ny teny farany hamaranantsika ny fandarana nanala ny fitoriana miisa 900 ny avy amin'ny kandida larana fa 520 fantaniana tsotra fotsiny hoe inona nanala ny fitoriana miisa 9 ny sitona n'ilay fitoriana izay efa napetraka tany amin'ny RCC miisa 900 ny kandida larana fa 520 sy ny mpiaradia aminy mety midika inona izay ho anao ho anareo mpitazana fiarahamonim-pirenena moa zany na afaka milaza ny hevitra manokana ihany koa. Ny voalohany indrindra aloha ny hevitry ny kandida tsirairay avy amin'ny fitoriana apetrana na ny fisintomana fitoriana ataony tsy idiranay satria andry zareo iny fa kosa azadino fa ny fitoriana izay apetraka na iza mametraka tsy voatery hoe andresy rehefa mitory ny tena zavatra manahirana rehefa mitory ianao ka tsy nandresy zany hoe tsy nahavoan'ilay olona toriana na tsy nahavoan'ilay zavatra toriana dia enatra goavana be zay mety ho azo adika ve zany fa mety hoe nanary zareo fa mety tsy ahavoa dia nysotominy le izy angamba tsy fantatro fa mety ho azo heverina koa hoe mety hoe mihamatotra koa ny fomba fanaovana politika mety natsapa izy hoe nety nisy fa tsy fitandremana nataony zareo ka rehefa nitory izy tsy voatery ilay olona toriana rery no mety ho voa tsy voatery ilay isam-bato toriana rery no mety ho voa fa mety ho voa miaraka amin'zareo koa io zany mety ho stratégie politika koa samy manana ny paipaikany sy ny fomba mety hijerevany sy andraisany azy fa na izany na tsy zany
tsisy tsara ohatrany hoe mivoy filaminana ary tsisy tsara ohatrany hoe mandray vokatra pitoniana dia ho anay zany amaranako azy araka ny tenenao teo dia miantso ny olom-pirenena rehetra mba ho tony ny fitoniana ihany no ahafahantsika mandanjalanja sy mandinika tsara amin'ny zavatra rehetra ataontsika raha nisy olom-pirenena nisy tompon'andraikitra mety hoe nanao ny tsy nety dia azadino fa olombelona ohatry ny olombelona rehetra koa ireny olo ireny misy fotoana mety manao ny mety misy fotoana mety manao ny tsy mety fa ny tompon'andraikitra tokony handray sazy mifanaraka amin'izany sy ny fepetra mifanaraka amin'izany antenaina fa handray ny tandrifana dia izay no ametrahana ny mandram-peona amintsika rehetra. Gaëtan, teny farany. Mbona kevitra ihany koa zay hoe hatreto aloha zany dia tsy misy afa-tsy ny hoe fitoniana izay ihany koa no ilaina ny tany sy ny firenena ahafahana mandroso dia ny zavatra mba tiako tsy diana farany zany dia hoe na eo aza zay rehetrarehetra zay dia tokony hisy ihany koa ny sazy ho an'ireo zay ny eopefy mba ny any moa zany any amin'ny côté an'ilay olona ny any nojereko hoe mba tsy hoe hisy ny hoe iaina amina tahotra, iaina amina tebiteby, iaina amina raha matahora sy sisa olom-pirenena ihany koa izy fifidianana ny resahana dia tsy ho afaka aneo ny safidy malalaka zany izy nefa izy manana zoana ho an'izay ka ny azany ny angatahako dia hoe mba tokony hisy ny fepetra ho raisiny amin'izay rehetra miopefy zany na eo azany hoe fitadiavana sy ny fangatahantsika n'izay fitoniana izay inoko fa mampisy kokoa ny fitoniana ny fanasaziana sy ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo zay miopefy dia izay zany ny any teniko farany dia mametraka ny teny fisaorana sy mametraka ny mandra-pitafa ihany koa. Tena ihany koa dia mankasitraka anareo mirahalahy nanaiky niakatra teto amin'ny plateau ny Ankitso mankasitraka feny ihany koa anareo mpijery any an-tokantrano manaraka tsy tapaka izao fandaran'izao dia antenena ihany koa fa ho tonga ny amin'izay antefany ny ambaratongan-drafitra rehetra tompon'andraikitra rehetra sy olona rehetra voakasika mivantana na tsy an'izay loha hevitra ny resahana teto mba handray ny andraikitra mifanandrify an'izay dia izay ihany koa no entina indray mametraka ny veloma mahafinaritra ho amin'ny herina an'io tahaka izao indray atao anatin'ny fandarana Ankitso miaraka amin'ny vahiny roa hafa indray veloma tompoko.